Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Filara tokola sy toboko ba fotoana vaovao eto amin'ny Koliveka Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia mitakiny hanafoanan'ny fanjakana ireo fepetrano raisina mahakasika ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara ny fivondronan'ireo mpandraharaha araka ny fanambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Takiny izy ireo ihany koa ny ametrahana minisitra tena mafy izay sehatry ny fitaterana izay Henri Florent. Nampiakapeo manoloana ny fanapahan-kevitra sadasady izay mampihembotra ny mpizahantany no raisiny fitondram-panjakana mahakasika ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara ny fivondronam-be ny mpandraharaha malagasy toy ny teo anivon'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar, teo ihany koa ny CTM na ny Confédération de Tourisme de Madagascar androany nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny Ankorondrano. Takian'izy ireo ny hanafoanana ny fanaovana quarantaine ho an'ireo mpizahantany tonga eto amintsika izay isan'ireo fepetra tsy mampazoto ny mpizahantany fa eo ihany koa ny tokony hanokafana ny sidina rehetra ho an'ireo kompania mpitaterana efa mpanao ny zotra maketo amintsika. Tsy ny fahatongava ny mpizahantany ihany no tombony amin'ny fisokafana tanteraka ny lanitra Madagasikara fa eo ihany koa ny lafiny ara-économique. Itsiko kely moa zany le fiteninay tsy dia tena hoe réouverture des frontières satria techniquement zany efa misokatra ny frontières fa la reprise des vols des lignes aériennes de toutes les compagnies aériennes ZEFA niasa taty amintsika nampitohy any Madagasikara tamin'ny zao tontolo zao tamin'ny firenena hafa dia aoka hiverina daholo mihitsy ohatrany nisy taloha farafaratsiny. Resaka mesure sanitaire, test à l'embarquement, ok, négatif. Ohatrany ataon'ny firenena rehetra fa ilaina zay. Fa zay ihany. Tsy hoe mbola izy test à l'arrivée, indrindra hoe mbola misy quarantaine na 48 heures satria amin'izao fotoana ny olona efa tsy manana an'izany fotoana olanina zay intsony. Hatramin'ny sabotsy lasa teo tsy nisy sidina vaovao intsony tonga teto amintsika vokatry ny fanapahan-kevitra goragora ity. Tsy vahaolana amin'ny ady atao amin'ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena ity fanapahan-kevitra noraisiny fanjakana ity raha ny nambaran'ny filohan'ny GEM. Dia kosa dia miteny hoe tsy ny fanakatonana ny sistany no vaonana amin'izany. Tsy ny fanakatonana sistany no amin'izany fa rezy dia manatitra manokana mihitsy fa raha ohatra ka entana mivoaka sosoavy Madagasikara ny olana dia eto Madagasikara fa tsy any ivelany isora. Tsy olan'ny kompania aerienne zany, tsy olan'ny firenena andehana amin'ny aéroplane zany fa olana avy amin'ny mpiandraikitra amin'ny aéroport izay tsy manao ny asany na ny douanier zany na ny police aux frontières no ny folofolo isan-karazany. Dia ozy hoe tokony ho fepetra fandindra amin'ny olana mipetraka fa tsy ahirika any amin'ny firenena na kompania ny fahamanan'ny olana. Ankoatra io, mitaky ny hametrahana olona mahafesy manana traikefa eo amin'ny sehatra ny fitaterana ihany koa ho eo amin'ny minisitra misahana izany ny fivondrona ny sehatra tsy miankana araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Aleo olona tena hoe compétent no misahana ny sehatra tena ataoko hoe stratégique tahaka ny fitaterana tompoko ary indrindra ny fitaterana anabakabaka satria io tsy kilalao manjazakely ankehitriny lazaiko anareo raha mijery media ny andafinareo dia mezan'ny olona tena afabaraka Madagasikara. Misy site international zay zao resaka voyage dia voatonona daholo moa zany firenena hoe Maurice anaran'le test PCR manomboka fin mars izao misokatra ny firenena zao misokatra na dia tonga eny amin'le hoe Madagasikara nareo dia ina misoratra eo dia misoratra hoe Madagascar a raté son ouverture des frontières. Zany zavatra mandendeha eny. Raha ny fantatra nanomboka ny volana novambra taona 2024 izay nisokafany sistany amin'ny ampahany tsy misy afa-tsy mpizahantany 9 sy real no tonga nitsidika ny Madagasikara
araka ny antotanisa avy eo anivony CTM na ny Confédération de Tourisme de Madagascar. Miantso ny fitondram-panjakana hamasy jery vahaolana aingana araka izany ireo sehatra tsy miankana. Manoloana ity fepetra mahakasika ny fisokafany lanitra Madagasikara ity ary anaovan'izy ireo ansoavy ihany koa ny amin'ny tokony hesia ny fifampiresahana. Ny fisokafany lanitra Madagasikara tanteraka ihany vahaolana ho an'ireo sehatra tsy miankina takin'izy ireo ihany koa ny fanovany fanjakana hevitra manoloana ny famerana ireo kompania mpitaterana afaka mifamezivezy eto amintsika Henri Florent Trano. Ankoatra ireo mpietsehatra eo amin'ny lafiny fizahantany izay napakapeo amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny fitondram-panjakana mahakasika ny fisokafany lanitra Madagasikara izay tsy mifanaraka amin'ny fanarenana ara-toe-karena izay tokony hilofosana mafy ankehitriny. Tsy vahaolana ihany koa hoy teo anivony fimpama na ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy izao fanapahan-kevitra izao. Miteraka fatiantoka mioampampana ho amin'ny lafiny fandraharana ihany koa ity fepetra ity. Fizahantany dia CRP-arina anankiray izay mampiditra vola vahiny eto amintsika. Isika efa tsy manana indostria matanjaka afaka mamokatra izay zavatra ilayntsika, betsaka ny entana tsy maintsy afarantsika. Ny vidangan'ny vidin'entana manerana n'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao dia tokony aprisikatsika indrindra anao izay azo atao rehetra zany apiditra zany ny vola vahiny. Amintsika miteny amin'izao fotoana izao eran'izao tontolo izao efa manomboka misokatra ry zareo raha matanjaka efa manomboka manokatra ny sistaniny mba ahafahan'ny entana sy ny olona mivezivezy. Itsika dia lasa effet d'annonce fotsiny le manokatra. Ny secteur d'exportation dia tena voadona mafy mihitsy amin'io fitavozavozana ary eto dia tena isanandro rehefa tsy mivoaka ny entana dia tsisy vola miditra eto amintsika. Rehefa tsy hiditra ny vola dia tsy hanana vola vahiny sontsika ahafahantsika manafatra an'ireo entandreo. Ho an'ireo orinasa afakaba miteraka fatiantoka ho azy ireo ihany koa izao fanapahan-kevitra izao ka anjaran'ny fanjakany le mametraka paikady entina hiadina amin'ny fanondrana ny tsokisoko ny rem-pirenena ka tsy tokony hiferana ny famezivezena eto amintsika. Zona risque angamba ozytsika le resakireo tena concerné amin'ny voakasiky fivoahany rem-pirenena ity zay famovea ny tsy fahaiza manao amin'ny fanjakana dia itsika rehetra tsy maintsy mizaka azy satria ny orinasa afakaba tompoka dia mila misy fifampirarana, mila mijery aty amina mpamokatra le vidy zay izy vao manapa-kevitra ny vidina tsy enjana be zay fivezivezeny zay. Misy fifampirarana tokony atao satria misy audity maromaro. Volaza hoe tsena iraisam-pirenena ny resaka dia misy audity maromaro tokony atao nandritry ny fotoana. Ny anton'izay fa zao tsy misy antony tokony etonany tsony nefa dia sarotra ny manatateraka an'izany amin'izao fikatonan izao. Antsoava araka izany no ataon'ireo sehatra tsy miankana ny amin'ny tokony hisiany fanapahan-kevitra matotra sy hamerina indray ny toe-karena sy ny fasahirana nateraka ny Covid-19. Manomboka mikatso sy ny aide budgétaire avy amin'ny mpiara-miombonantoka ho ny pahy toe-karena iray profonzany vola azon'ny Madagasikara ny atrenan'ny Covid-19 izay ambany lavitra raha oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa. Yves Richard. Manomboka milatsaka ny sazy mahakasika ny tsy fahaiza mitantana indrindra manodidina ny volam-panjakana eto Madagasikara. Taorian'ny raharaha raisana fanodikodona mbola maro indrindra ny fanampiana ny atrehana ny Covid-19. Manomboka manidy ny famatsim-bola rotsany ho an'ny Madagasikara ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny pahy toe-karena Serge Zafy Mahova. Tsika zany efa very tao anatin'le Covid loza tsika ny oeraoera be CVO dia nakisaky ny olona tsika nefa tao anatin'iny afaka anazy financement tsika nanampiana ny secteur privé fa noho ny zavatra nataotsika zany dia tsy ondrarahiny olona tsika nakabiazan'ny firenena taty Afrika ny mitovitovy amintsika ne nahazo plus de $1 milliard d'aide ne tsika ne tany $800 millions manodidina zany nefa amin'izao fotoana zao mbola tratra koa mbola ratsy tatana efa mahazo zay nefa miantona mihitsy ne zao fanany aide budgétaire satria afa ny sora-bola zay ny soniaviny fa fahatongavany effectivité le décaissement tsy misy dikan'izay zany il y a suspension amin'izay lafiny zay. Namaraza ny fepetra noraisin'ny fanjakana malagasy manoloana izany toy ny fanamafisana ny fampodina ny vola vahiny na ny rapatriement de devise
tsy ampy hanetsenana ny bangy izany raha ny fanehoan-kevitra. Antony, fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonanokara teknika sy arabola, indrindra ny bailleur traditionnel avokoa ny 10,100 vola miasa eto amintsika. Antony nanamafisan'ny fangararan'ny fitantanana ihany koa. Raha tsika zany androso Madagasikara, ny fitantanana aloha amin'ny finance publique araka ny tokony ho izy ny ataontsika voalohany. Tokony tsy miandry tsika hoe bailleur. Rehefa manana rigueur tsika, tonga foana amin'ny partenaire. Tsika zany amin'ny mahafirenena kely atsika, tsy maintsy miara-miasa amin'ny rehetra fa zao tsy maintsy eritreretintsika tsara. Zareo zany matona moka communiqué hoe nalahelo izy zany satria tsika naka neutralité. Ny dikan'izay zany avertissement dikan'iny hoe ataovy mazava ary ny lalao. Fa ny tena marina anie, ny firenena lehibe zany efa nanomboka apiato ny aide budgétaire no fitantanantsika tsy nandeha amin'ny laony ny Covid. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova hatrany, hiamafy ny sazy ho an'ny Madagasikara raha toa ka mifanipaka amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny toerana raisin'ny Madagasikara manoloana ny zava-misy eo amin'ny Ukraine sy Russia. Ny tsy nandania Madagasikara ny fian-kevitry ny firenena mikambana, mitaky ny ampitsara ny Rosia ny fanafiana ny Ukraine, izay efa nandiso ny fanantenan'ny vondrona Europeanina, araka ny fanehoan-kevitry ny tompon'andraikitra amsahana ny lafin'ny politika ny delegasion'ny vondrona Europeanina ny 3 Martsa lasa teo. Fa tsy ampiova ny fiara-miasa misy eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara ny fanehoan-kevitra isika mahakasika ny ady misy any Ukraine. Raha nambarany masivoan'ny vondrona Europeana avy tamin'ny ity androany ity Abraham Randriamanana. Tsy ampisy fiatraikany amin'ny fiara-miasa sy ny fifandraisany eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina, ny safidy nataon'ny firenena malagasy nanoloana ny fehi-kevitra nivoaka teo anivon'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana, izay mitaky ny ampitsara ny Rosia ny fampiasan-kery hanoerana ny Ukraine raha ny nambarany maso ivon'ny vondrona Europeanina miasa eto an-toerana androany. Manana ny fiandrianany ny firenena rehetra ary manana ny fahalalany ny aneho hevitra manoloana ny toetra raha misy ankehitriny. Et donc, on réitère notre position. Ho amafisinay eto ny toerana sy ny safidy nataonay, raha misy amin'ireo firenena tsy nandan'ny fehin-kevitra no miova hevitra tampoka, fifaliana ho anay izany. Tsy midika akory izany hoe manao tsindry izahay fa kosa miezaka mitondra fanazavana. Mino izahay fa rariny ny fanehoan-kevitra nataonay manoloana ny toetra raha misy ankehitriny. Misy ny torolalana napetraky ny firenena mikambana, izay miaro antsika rehetra. Io torolalana io, izay voahitsakitsaka tamin'ny alalan'ny ady sy herisetra ho an'ny eto Madagasikara, mitoy ny fanatanterahana ireo asa nosahanay, fa miezaka hatrany izahay manazava aminareo ny olana lehibe misy ankehitriny. Araka izany, misy ezaka ho amin'ny fifampiresahana hatrany izahay, fa tsy hoe handray fanampahan-kevitra manokana akory. Tsy niova ny fomba fiasanay, fa eto izahay hanao ny asa fanampiana amin'ny maha-olombelona. Ankoatra izay, mitoy ny fampahafantarana sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona Europeanina mikasika ny toetra raha misy any Ukraine, izay mampisy fiatraikany mivantana amin'ny toe-karena maneran-tany raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Etsekilan'izay, tsy tokony hisy ny fampitahana ny fitakiana ny fampitsarana ny ady any Ukraine sy ny fitakiana ny nosy malagasy eo amin'ny sehatra iraisampirenena raha ny fanazavana. On se parle évidemment. Mitoy matetika ny fifampiresahanay amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Mino izahay fa ilaina ny fanamelohana sy ny fandaniana ny fehi-kevitra ho fampitsarana ny ady any Ukraine. Efa misy amin'izao ny fiakaran'ny viditsoliky sy ireo sakafo toy ny varimbazaha, ny fiakaran'ny saran'ny fitaterana entana amin'ny alalan'ny sambo sy ny maro hafa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izay no antony mahatonga anay miteny hoe ajanony ny ady mba ho fisorohana ny fitohizan'ny fiatraika an'izany. Tsy tokony hisy ny fampitahana zavatra tsy azo ampitahaina. Resaka eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ny mikasika ny nosy malagasy, ary efa nisy ny fametrahana ny komisiona mixta ivondrona ny firenena roa mitonta. Araka izany, tsy mitovy ny fitakiana ny nosy malagasy sy ny fitakiana amin'ny fampitsarana ny ady any Ukraine. De façon pacifique et normale. Tsy ahivina miisa 170 ireo firenena ny safidy ny fanapahan-kevitra niraisina nandritry ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny roa ny volana Martsa lasa teo, izay manameloka ny fanafiana ataon'ny Rosia. Firenena 530 izay ahitana ny Chine ary firenena afrikana 17 toa ny Madagasikara kosa no tsy nifidy io fehi-kevitra io. Rosia sy firenena 4 hafa kosa no nandany fehi-kevitra.
Vatafiakatra 500 isanjato ny vidin'ny nickel eo amin'ny asehatra iraisam-pirenena tato anatin'ny 2 andro izay avekarana izay azahoan'ny Madagasikara tombo noho isika manana orinasa mpamokatra ao Ambatovi. Tokony hanatsara ny fomba fiasana ity orinasa ity amin'izao zava-misy izao hoy ny Apai Toekarena. Iona saina. Manodidina ny $100 ankehitriny ny iray taona amin'ny nickel eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha $3 izany ny alatsinainy teo. Isan'ny tonga izany ady misy eo amin'ny Ukraina sy Russia. Ny Rosianina izay isan'ny mpamokatra nickel be indrindra maneran-tany ary mamatsy ireo orinasa manamboatra ireo batery elektrika ho an'ny fiara sy ireo teknôlôjia maro samihafa izay mampiasa ny nickel ho akora fototra. Fiakaram-bidy izay azahoan'ny fanjakana malagasy tombony amin'ny alalan'ny orinasa Ambatovi. Ambatovi tadidiva tsy ao anatin'ny zona France fa droit commun izy dia 200 ny tombom-barotra azony zany dia miditra ho an'ny fanjakana malagasy daholo. Araka ny tombom-barotra azony dia tombom-barotra amin'ny vola vahiny amin'ny $. Dia miditra ao anatin'ny fanjakana anatin'ny kitapon'olana fanjakana zany iny izay 200 amin'ny tombom-barotra zay zany aloha tombom-barotra amin'ny vatany zay. Fanjakana malagasy ao anatin'io zany dia le hoe revenu sur les chiffres d'affaires izay ataon'ny Ambatovi. Mahazo tombony ny fanjakana malagasy rehefa mitombo ny tombom-barotra azon'ny orinasa Ambatovi. Satria ny orinasa Ambatovi dia orinasa mpanara-dalàna, mpandohetra ara-dalàna sy ny sisa. Dia ny mampanatsika angamba dia le hoe tsy mba misy fandraisana anjara ny fanjakana malagasy ao anatin'ny ny vola ampiasaina Ambatovi fa vahiny avokoa ny tompony ao. Tokony afaingana ny fiodinan'ny orinasa Ambatovi araka ny tokony ho izy taorian'ny ny krizy ara-pahasalamana ary manamora ny fepetra anatanterahana izany ny fanjakana raha ny fanazavana hatrany. Eo ihany koa ny fitodiana amin'ny fanondranana ny vokatra efa voahodina araka ny fifanarahany eo amin'ny fanjakana sy ity orinasa ity. Zavatra ireny aloha Ambatovi mbola tsy mihodina araka ny tena tokony ho izy zao ateto. Zay zany tokony afaingantsika maraka ny zay ve ny capacité de production ny Ambatovi ve afaka raraotana ho ampitomboana amin'ny fiakarany vidiny ohatran'izao. Fanaraha maso akaika any zavatra zay mitranga. Efa 5 taona moa zay nisy Ambatovi 12 sy 13 izy nanomboka tena nihodina namokatra. Efa 10 taona zany zay 10 taona zay raha ny fifanarahana tokony efa manomboka manao transformation Ambatovi eto toerana. Any amin'ny fanamboarana n'iny lalàna iny zany tokony jerentsika amin'izay hoe ory Ambatovi eritrereto amin'izay ny fanodinana eto an-toerana ny vokatra ireo mba tsy ho première transformation. Mila manitatra ny asa ataony zany Ambatovi ao anatin'ny fotoana fohy. Hatreto Chine no isan'ny firenena mandray ny ampahany betsaka amin'ny vokatra nickel vokarin'ny Ambatovi. Lavomavao hafa kosa indray dia na tsy azo ivalozana aza ny fanapahan-kevitra izay navoakan'ny HEC manoloana n'ilay tolo-dalàna mahakasika ny fizakatenan'ny université anomeny evan'ny fivondrona amben'ny CSS eto Madagasikara aoriana ny fivorian'izy ireo. Henri Flore. Niatrika fivoriam-be voalohany taorinina ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny HEC ny didy mahakasika ny fandavana ilay tolo-dalàna mahakasika ny fizakantena manoka ny université sy ireo toeram-pampianarana ambony nasionaly, ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra androany teny Ankatso. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenantsika no antony nandava ny HEC ity tolo-dalàna ity, raha ny nambarany filohan'ny CSS Sampanantananarivo. Ity tolo-dalàna ity no ahafahana mandrindra ny filaminana raha ny fanazavany. Raha ohatra ka tsorona bangona ny teny fohy ny filaza ny HEC dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny tolo-dalàna izay nataony ministera ny mpiainy fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izay natolotry Ramatoa député ajaina Rasoazananera Marie Monique ho fanatsarana ho fanomezana asina indray ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy eto Madagasikara. Izahay rehetra nefany dia efa milaza miara-mahita fa io ny vahaolana ahafahana mametraka amin'ny toerana mendrika azy ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy indrindra mba ahafahana mitandro maharitra ny antsoina hoe filaminana ara-tsosialy ety amin'ny anjery manontolo. Kanefa no atao akory falazaina fa didy tsy azo ivalozana koa ny didy na ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Mampametra-panontaniana ihany ny fandavany HEC ity tolo-dalàna ity raha ny fanazavany. Tsy ny Prime Ministre mihitsy no iantoka ny
filaminana atao anatin'ny campus universitaire fa araka ny lalàna manan-kery misy hatramin'izay dia ny président ny université no miantoka amin'izany feno koa izany dia anisan'ny tsipahany ACC zany toejavatra zany ny resaka franchise universitaire dia nolazaindry zareo fa tsy mazava ihany koa iny ka somary valalanina ihany be sy ny maro mahita an'izany rehetrarehetra zany satria misy zavatra tohatry ny mampime ny teninjatova nataon'ny ACC kanefa no hitatsika eo ny toiny fa dia ny be sy ny maro no mandray fanapahan-kevitra amin'izany indrindraindrindra mbola misy ihany koa ireo namana avy any amin'ny faritany izay heverina fa miaraka mivory aminay manoloana an'izany rehetrarehetra zany santionany ihany ireo voalaza ireo fa tsy misy tokony handavana ity tolo-dalana ity raha ny fanazavana hanome valin-kafatra ny ACC ny fivondrona ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra na eo aza ny mahadidy tsy azy valozana raha nambaran'izy ireo androany mandidina ny fampianarana izay hatrany dia miankina amin'ny tapaka mandritra ny fivirim-be izay ho tanterahan'ireo mpiasan'ny Croix Rampitso ny toy ny hetsika izay ataon'izy ireo ny syndicat sy solon-tenan'ny mpiasa izay nihaona tamin'ny ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity hiona zay nidina andalambe ny maraina teo ireo mpiasan'ny Croix noho ny tsy famaliany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fitakin'izy ireo ny ariva nantsoa ny ministera pia ny syndicat sy ny solon-tenan'ireo mpiasa momba ny fitakina izay mifototra amin'ny fandoavana karama fiahinany zokiolona ary ny tsy hanafoanana ny Croix araky ny feo mandeha raha ny filazany dia efa mikarakara momba ny karama mihitsy ankehitriny ny ministeran'ny finance ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay momba ny karama tsy afaka hanome fe-potoana mazava izy momba ny fivana karama satria efa niova daholo zany amin'izao ny procédure rehetra ivoany tsy maintsy mbola ifampiresaka amin'ny dafin'ny ministera zay satria i dafin'ny ministera zany mahafantatra ny pitsopitsony momba n'le arerian'ny CPR CRCM izay mampijaly ny be antitra anay nanamafy ry zareo tompon'andraikitra ndray anay fa tsao tsy misy ny zavatra le fanafonana ny Croix zany tsy misy tsy nisy taratasy moa zany nomeny anay napetraka tamin'ny hoe raha zavatra tsisy tsy afaka porofona hoe tsy misy fa tsy misy anazy zay dia ny fampiresaka samy olon-dehibe dia angamba ataonay hoe ny teny nomeny anay no raisinay inonay fa endry ry zareo ny teny an'izay teny zay isy ny fivirim-be ho tanterahan'ny mpiasan'ny Croix na ny centre régional des œuvres universitaires à Antananarivo Rampitso miankina amin'izay ny hotoy ny hetsika izy kosa ny teknisiana hitsirika ny kalitaon'ny rano mandidina ny fitrandrahana izay ataon'ny orinasa QMM any Fort Dauphin mandidina ny roavolana ny asan'izy ireo amin'ny zany ka nivaliny izay no maritana ny fanapa-kevitra ho raisina amin'ny QMM Yves Richard ny tsikafona indray ny raharaha QMM raha nangina nandritra ny taona maro taorian'ny fandalovan'ny délégationna avy amin'ny fiarahamonim-pirenena maro ao Fort Dauphin sy ny manodidina teto andrenivohitra handefa teknisianina eo anivon'ny ANDEA na ny autorité nationale de l'eau et de l'assainissement sy ny INSTN na ny institut national des sciences et technique nucléaire ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano hiainga avy amin'ny valin'ny fitsiriana no hamaritra ny fanapahan-kevitra ho raisina mahakasika ny fitrandrahana fahasomainty any an-toerana hiainga eto Antananarivo ny ekipan'ny laboratoire INSTN izay izy reo ihany ataontsika hoe manana fahaiza-manao afaka manao fanadiadiana hoe misy tokotrany ve fandotona rano amin'ireo rano manodidina ny fitrandrahana ataon'ny QMM io sa tsy misy dia ny vokatra io no ahafahatritsika mandray fepetra na hoe manao seli administratif zany hoe le seli administratif resahana eto dia mba tsy ahafahany manao rejet ary mametraka système ahafahany manadio ny rano alohan'ny fanaovana relâchement moa zany mandrapivoan'ny valin'ny fitsiriana nasaina namatsy ranony mponina manodidina ny tanàna ahina ho voakasika amin'ny vantan'ny fandotona ihany koa ny QMM isan'izany ny ao andrakaraka sy ampasy nametrahana fepetra ihany koa ny fangatahana manokana nataon'izy ireo mahakasika ny fanarinany rano anatin'ny toeram-pitrandrahana ty ivelany indrindra taorian'ny orany kija ny fahafahan'ny QMM manao io izay mbola miantona hatramin'ny taona 7 noho ny tsy fanajan'ny fienitra amin'ny fanarinany rano avy amin'ny fitrandrahana ary eo alalan'io dia nofaritana tsara fa misy fepetra ary no amafisina zay fepetra zay le hoe principe pollueur-payeur raha ny dikany zany raha misy fiatraikany amin'ny manodidina sy ny tontolo iainana
ny vokatra le fanariana nangatahany manokana dia tompona andraikitra tanteraka izy a indrindrindrindra amin'ny dédommagement ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra tsara marihana koa anatin'ilay fipetrana angatahana dia ny fisian'ny fananganana n'ilay comité de suivi évaluation post relâchement. Io a dia ivondronan'ny équipe ONE sy ny ministère an-drano izay solotenan'ny direction régionale any atoerana miaraka amin'ny solotenan'ny société civile ary miaraka amin'ny membre ny comité de suivi environnemental. Hanangara ampitso ny délégationna iarahan'ny ministère an-drano ny avy eo anivon'ny ANDEA sy ny INSTN ka haritra 10 andro ny fitsiriana ataon'izy ireo. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mandidina ny fanamboaran-dalana eo ihany koa momba ny manager de transition rehefa avy ary. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Mety ny tapafaharoan'ny vavao isika dia tsy misy hatramin'ny androany ny fanamboarana ny tetezana ao Manakarabe raha tokana ny toromarika amin'ny anafainganana izany ny foloan'ny pirenena ny volana febroary lasa teo na voalaza fa efa tonga any antoerana azy ireo fitaovana anamboarana izany ho fandraisana ny fankalazana ny fetiny valo martsa Abraham Randriamanana. Tahaka izao ny tetezana Manakarabe hatramin'ny androany 7 martsa 2024 ray volana taty aorian'ny nandalovan'ny filohan'ny Repoblika tany Manakara faritra fitovonany tsy mbola niatomboka ny fanamboarana ny tetezana araka ny tamsary ny fafito ny volana febroary lasa teo nanome toromarika ny ministra tompon'andraikitra ny filohandry Rajoelina ny amin'ny anafainganana ny fanatanterahana izany ho fandraisana ny fetiny valo martsa nokasaina natao tao Manakara. Nambarany tamin'izany fa aharitra 3 volana ny asa. Dia zava-dehibe moa ny fanaovana ny dipan ity satria io zany no anisan'ny fampanantenana, anisan'ny fanamby, anisan'ny velirano izay nataontsika niaraka tamin'ny mponina Manakara ka zava-dehibe ny hoe fatongavana reto élément anaovana ny dipan reto zany afaka 3 volana zany hoe tsika angamba ny tokony ho accélérena kely l'entreprise satria atitsika ny nanao ny mars ny fotoana io zany tokony efa matokanantsika ny accélérentsika izany ny pont dia tokanantsika ny koa ny stady. Ny fiandohan'ny volana febroary hatrany nandritra ny fidinana tany antoerana no nanambarany ministry ny asa vaventy fa efa tonga tao Manakara avokoa ireo fitaovana samihafa toy ireo structure métallique mandravitra ny tetezana. Raha ny fanazavany efa nisy ny fahazondalana na ny ordre de service ahafahan'ny orinasa manomboka ny fanamboarana aorian'ny fidinan'ny rano nateraky ny fandalovany rivo-doza tany antoerana. Raha ny zava-misy anefa nandritra ny fidinana nataony mpanao gazety tany antoerana androany maraina tsy nahitana mpiasa manao ny asa teny amin'ny tetezana Manakarabe na efa niena aza ny avon-drano. Tsy tazana tahaka izay ihany koa ireo fitaovan'ny orinasa voalaza ho ampiasaina amin'ny fanamboarana. Niezaka nangataka fanampanazavana mikasika izany teo anivon'ny ministera ny asa vaventy androany ny mpanao gazety asaingy nanambara ny tompon'andraikitra fa tsy mbola misy hatreto ny fanomezam-baovao mikasika ny fanamboarana ity tetezana ao Manakarabe ity.
Mahakasika ny fanamboaran-dalana izay trano dia manano sarotra ankehitriny ny fanatanterahana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo amby folo raha nambaran'ny masivoan'ny vondrona Europeana tamin'ity androany ity. Anton'izany no fahasarotan'ny dingana amin'ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity. Fanampanazavana. Il y a des échanges entre la BI. Misy ny fifampizarana eo amin'ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fanjakana malagasy. Hitako fa mandroso amin'ny dingana tsara izany ankehitriny. Efa nivoaka ny famatsim-bola ho an'ny lalam-pirenena fahaenina ary antenana ihany koa ny toy izay ho an'ny lalam-pirenena fahatelo amby folo. Tsy mbola afaka manome ny tety-andro ao hatreto fa mbola mila miresaka amin'ireo teknisiana momba izany satria hitantsika fa somary manano sarotra ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Miezaka izahay ny amin'ny tokony hanombohan'ny asa amin'ity taona ity. Veut que ce projet puisse démarrer cette année. Nanomboka androany kosa ny varavarana misokatra namaliny ireo tompon'andraikitra ny fananantana ny fantaniny ireo olona azay mikarakara taratasy na ireo manana olana amin'ny resaka taratasina tany tamin'ny ankapobeny afapon'ny olona tonga dia ny toeran'ny alarana efosao. Notontosaina androany hateny amin'ireo bureau ny sampandrarana ny fananantany manerana ny nosy ny varavarana misokatra. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny asehatra ny fananantany. Tanjona amin'ny hetsika toy izao ny fampahafantarana ny daholobe ny mahakasika ny fananantany. Tsara ary ilaina ihany koa ny hetsika toy izao hoy ireo mpitsidika androany izay hananatrika ny varavarana misokatra. Tonga avaka aty androany napiditra plan aloha za voalohany indrindra fa misy saritany ilaiko dia antany aty ihany koa satria misy tany hokasaina hoetreretina hovidiana dia somary manana olana rataratasy ny tompony ilay tany dia akako toro hevitra avy aty hoe inona no azo fanampiana inona no azo atao mba ahafahana mamindra an'ilay tany amiko. Na mahaolana anahy tsara izy nanazava tamin'ny tokony araka ny eritreretako anazy zany. Anao famindrana dia nangataka duplicata dia tsy nahazo dia izay zany dia nanoro-hevitra anahy izy hoe afaka mampakatra fitsarana ambony. Manamora sady azo efampiresahana tsara izy mandray tsara client. Isan'ireo faritra ahitana olana resaka amin'ny fikarakarana taratasy amin'ny resaka tany ny any amin'ny faritra Avaradrano antony nanaovana ny varavarana misokatra. Mbola maro ireo tompon'andraikitra ny olona tsy mahalala ny mahakasika ny fananantany antony nanaovana izao hetsika izao. Mandritra ny varavarana misokatra no amalina ireo tompon'andraikitra maro ny fanontaniana izay manitikitika ireo olona sy izay tsy azo ny olona mandritra ny fikarakarana ny taratasy. Tsara ngamba fa ny atao amin'ny fananantany dia mazava ho azy fa misy ny atao hoe service topographique ary misy ny amin'ny service ny domaine. Mitsintsara araka an'izay ireo zany anefa izay indrindra ny antopisiana androany. Mifandray tanteraka mihitsy ireo satria ato anatin'ny service mpanjakana zany dia ny mpiasa mpanjakana na ny domaine na ny topo dia miezaka manome fahafaham-po satria matetika henitsika ihany indraindray rehefa tonga amin'ny domaine dia hoe andana makany amin'ny topo rehefa tonga amin'ny topo andana makany amin'ny domaine zany rehetra zany tena marioko ary zava-dehibe zay hiezahana ho arindra satria zavatra anankiray no atao ato amin'ny service mpanjakana dia miezaka ireo sampandrarah ireo mampifanantona ny vahoaka sy mampifandray amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifandraisan'ireo mba tsy isin'ny zay zavatra zay ntsony hoe. Isan'ny mampitaraina ireo olona tonga tany an-toerana ny mahakasika ny resaka boky rovitra indrindra amin'ny fikarakarana taratasy. Ny anosy nangatanay zany hoe nivantinay rehetrarehetra hoe tamin'ny 92 ngamba ny farany fa zavatra mivaly dia hoe rovitra amin'ny boky nangataka indray noho ny efa tonga taty dia hoe rovitra amin'ny boky fa mitondra juridika tranainy netiko ny juridika tranainy zay ihany nivaly ny hoe rovitra amin'ny boky fa tsisy vahaolana ary tsy ilaina ny juridika tranainy ary zay no natonga anay nitaraina hoe roviana zany vao ivoaka ny hoe juridika anay satria zay mijaly tsy mahavita mutation hatramin'izao. Manoloana izany indrindra nanazava ny mahakasika ny boky rovitra ny taleny sampandrarana ny fananantany sy ny fandrefesantany. Raha mikasika ny boky rovitra moa zany dia isan'ny mametraka olana io satria tsy afaka misitraka zay olona mieritreritra ho tompony satria na ny sampandrarana fananantany ary tsy afaka manamarina hoe iza marina moa tompony ho tany io dia efa nivoaka moa tamin'ny farantaona teo ny lalàna mikasika ny boky rovitra
dia ny didy fampiarana sisa no andrasana amin'izao dia mino fa tokony tsy ho ela io didy fampiarana io ny voaka satria efa lasalasa ny procédure zay tokony arahana dia mivoaka io didy fampiarana io dia miroso amin'ny fanatanterahana ny famerenana ny zoan'olona ao amin'ny manana an'ireny boky rovotra regny ny sampanarahana fananantany. Isan'ny loha hevitra napetraka ny hoe fananantany ho an'ny vahoaka tsy hijanona amin'ny androany ihany ny varavarana misokatra hoy ireo tompon'andraikitra mba ahafahan'ireo olona mamany olana mahakasika ny fikarakarana ny taratasy tany. Isan'ny sehatra asa manomboka mivelatra eto Madagasikara ny manager de transition izy ireo izay manampy ny orinasa indrindra ny mandalo krizy na miroso amin'ny fanovana rafitra. Manampahaizana amin'ny sehatra maro afaka mandray ny andraiky ny avitrany ho an'ny orinasa mandalo fotoan-tsarotra na ny misedra fanovana-dravitra goavana ny manager de transition. Hatreto ivitoeriny iray ihany no manana mpisehatra momba io ary manome ny tolotra ho an'ny orinasa eto Madagasikara antony mambidangana ny sarany fangalana azy ireo. Tsy gratuit mihitsy izy io fa misy sarany. Fa ozy hoe voalohany indrindra aloha arakaraky ny ahalavany mission de management de transition no mahamora an'ilay izy. Hoe arakaraky ny mahafoy an'ilay mission no mahalafo an'ilay izy. Raha izay. Faharoa mandrakariva araky teniko teo misy objectif tiany hotratrarina ao anatina fimpitona voafeh. Dia mazava ho azy fa raha tokony hoy zany mahaleo ny sarany vidiny. Zany hoe le tombontsoa azy le orinasa amin'le fisiny management transition dia mihoatra lavitra no le sarany voalohany anaovana an'ilay izy. Zava-dehibe araka zany ny fiantsoana azy ireo raha sendra ireo olana voalaza iny ambony. Zava-doza amin'ny hoavy ny orinasa iray ihany koa ny tsy fanatonana azy ara-potoana hoy ny fanazavana. Raha ohatra ka amin'ny nation de crise tsy mandray fepetra aingana fa mihevitra izy hoe vitanay araky ny eto am-pelantananay le izy dia mety ho tonga hatrany amin'ny fahafatesan'ilay orinasa mihitsy. Izany hoe mpiasa amam-polony aman-jato no mety ho verasa daholo. Donc io no hoe mila mieritreritra aina fa tsy ela fory ahafahana mandray zany fanapahan-kevitra tahaka izany. Fa izy hoe le tsy fandraisana an'izay fanapahan-kevitra na manager de transition amin'ny fotoana izay dia mety hitarika na fahaverezam-bola na fahaverezan'ny mpiasa mety le mpiasa misy saina hoe fa izy mitondra anay zany to tsisy mpitantana izay tsy dia lasa izy démissionna na le orinasa mihitsy veritsena tsy afa-tsisy mpanjifantsona na maty tanteraka. Nisy androany fifamizarana traikefa mahakasika ny management de transition nataon'ny filohan'ny vondro ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara no sady mpisehatra amin'izay niaraka tamin'ny tompony andraikitra isantsokajiny eny anivony orinasa maro sy ireo mpianatra manaraka lalam-piofanana momba ny management sy ny maro hafa. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia lasa goragora ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra hiadina amin'ny valinaretina Covid-19 raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana no jerena tsy manana tahotra ny aretina intsony ireo mponina raha ny afany eo ankevitra izy ireo fanadina. Analakely, Agato sy ny maro hafa saika tsy manaja ny fepetra sakana isoroana fiparihan'ny Covid-19 ny akamaroan'ny mponina. Maro ireo tsy manao aro vava-orona, eo ihany koa ny tsy fanajana ny elanelana iray metatra. Maro no anton'izay raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena. Alarena le olona mampiatra le fepetra sary. Misy tsy manao kasobosy na sary tsy manao. Misy koa nefa misy sahirana amin'ny hoe fitadiavana ve le olona sa hoe ahoana dia mety hoe tsy dia miraran'ny izy tsony. Mety ohatr'izay angamba ny fahitako azy. Ohatra ka tokony ataoko mihitsy ilay izy zany mara-pahafonga izy mihitsy zany tokony hoe hajaina foana ny fepetra rehetra sy tokony mena to marika men'ny fanjakana sy ny ohatr' zany fahasalamana tokony hajaina foana. Za zao mbola tsy nanao vaksiny mihitsy. Mbola saina resy lahatra hoe satria izy koa misy be tabe ilay izy dia tsy fantatra izy no tena hoe ho raisina ho atao mbola tsy nanao zao hatramin'izao. Antao mety mahatonga an'ilay fahagoragorana le durée an'ilay aretina efa ela be dia ny olona koa efa leo ny ankabetsahany dia tsy te hivaky mihitsy ny olona amin'ny ankabehany angamba tena izay mahatonga ny olona tsy te miraharaha ohatra hoe geste barrière sy ny fanaovana cache-bouche. Efa alohan'ilay voaketra sy mafana foana ilay olona dia lasa tsy te hiraharaha. Hany ka na misy ary ilay aretina fantatra hoe misy ary leza dia alohan'zareo tsy mitandrina. Zaina ilay fepetra satria marary aza tsy fida ny ve
sady ny fahasalamana no voaloaka reny dia aleo atsaina trano ny fepetra arak'izay azo atao indrindra anatin'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny anaty folona be. Ankoatriny anaty fiara fitateram-bahoaka, isany ahitana ny tsy fanajana fepetra sakana io ny eny anivon'ny fampianarana. Mbola misy ny valanaretina Covid-19 eto amin'ny firenentsika. Raha ny atotanisana avoaka amin'ny ministera fahasalamana ny 10 volana febroary ka hatramin'ny 10 martsa taona 2022 teo. 700 ny isa ambany indrindra ary 700 ny isa ambony indrindra tamin'ny isa tranga vaovao isan-kerinandro manerana ny nosy. Nahitana fihinana izany sangina ambarany teo anivon'ny ministeran'ny tompon'andraikitra fa ilana trano fanajana ireo fepetra sakana rehetra hisorohana filongatry ny valanaretina. Raha tsy ahivina, hatramin'ny siny Covid-19 teto amintsika ka hatramin'ny 10 marsa teo, mahatratra 370 sy 300 sy iray alina no namony ainy noho ny valanaretina. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafapetraka androany maraina ny fifanarahana teo amin'ny Russie sy Ukraine mahakasika ny fametrahana ny couloir humanitaire. Omaly maherin'ny 10 hetsy ireo Ukrainiana afaka niala tao amin'ny tanànany Somy. Fanadina. 40 andro ankehitriny nisy ny fanafiana nataon'ny Rosia ny firenena Ukraine. Ny toy ny fandatsahana bomba tamin'ireo tanàna samihafa toy ny tao Kiev, eo koa ny tanàna Mariupol. Maro amin'ireo mponina any an-toerana ankehitriny ny manainy amin'ny ain'izy ireo. Omaly maherin'ny 500 ireo mponina niala ny tanàna Somy. Namoaka fanambarana androany maraina ny fitondram-panjakana Ukrainiana ny amin'ny fisian'ny fifanarahana teo amin'ny firenena rotonta, ny amin'ny fampitsarana ny ady amin'ireo faritra ahitana ireo mponina mifindra toerana. Mitohy ankilan'izany ny fanoherana sy ny fifandona eo amin'ny miaramila Ukrainiana sy ny Rosiana any amin'ny faritra atsimon'ny Ukraine. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ty angatranao nanaraka izany. Soa fa tsara daholo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.